No ny fahatsapany lanjan'ny tantara amin'ny fampandrosoana ny firenena dia nanokana andro manokana ho an'ny tantaran'ny Madagasikara ny sekoly tsy miankina iray etsy Tsimbazaza. Ny tantaran'ny 7 Martsa 1770 no nomena lanja ary nomena sehatra tamin'ity andro nampahafantarana ny tantaran'i Madagasikara teto amin'ny sekoly tsy miankina manaraka ny fandaharam-pianarana frantsay ity. Naseho tamin'ny alalan'ny hetsika samihafa toy ny fampirantiana, fandefasana sarimihetsika ary fanentanana arahana devitra ny antony nahatonga ny tolom-panafana 1770 iza no mpitarika tolona tamin'izany. Maninona ny 7 Martsa 1770 no nipoaka ny ady teo amin'ny malagasy sy ny frantsay. Tsy ataonay andro tontolo ny andro tamin'ny sekoly Bordeaux zany tompoko dia ny andron'ny tantara malagasy. Ankoatran'ny fandaharam-pianarana voasoratra amin'ny fampianarana fanomanana ny fanadihana frantsay dia miezaka izay eto amin'ny Bordeaux mba hanabe ny tanora manomboka amin'ny ankizy kely ka hatramin'ny kilasy terminale mba ahafantatra tsara ny kolotsainy sy ny tantarany. Heverinay fa tsy misy afaka mampivoatra ny ankizy afa-tsy ny kolotsainy fa ny fanaovana ny fanadihana dia resaka hafa indray. Nataon'ny vazaha mipoaka amin'io 7 Marsa io mihitsy le ady satria mbola tsy vonona ny gasy dia sitranay mbo hoe osisy ny vazaha hoe sitranay tonga dia afaka resena mihitsy le izy dia resy koa ny gasy satria nisy mpamadika tanindrazana. Dia nefa tokony tsaroantsika ihany na zany na tsy zany na dia mahafalatsika na mampatezitra atsika na mampalanatsika tokony tsaroantsika ihany io andro io satria io andro namarika atsika, namarika ny tantarantsika. Misy nefa olona tsy mahafantatra akory io andro io fa tokony ho fantarina. Tsy mpianatra ihany liana tamin'ny hetsika nanomezan-danja ny tantara fa ny ray aman-dreny ihany koa. Ho an'ireny mpianakaviana ity ohatra dia naka fialan-tsasatra ahafahana miatrika ny andron'ny tantara teto amin'ny sekoly. Faly izahay maheno hoe ataon'ny mpampianatra eto Vaindondraharaha ny mampatsiaro ny maha-malagasy any mpianatra rehetrarehetra na dia sekoly miezaka mampianatra amin'ny teny frantsay zareo fa tena nataon'ny Vaindondraharaha ny nankalaza azy ary mampatsiaro mampianatra ny mpianatra hoe zao avy no tantara nandalovan'ny firenena malagasy. Hetsika izay inona fa mamelombelona ny ampon'ny ankizy sy ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny mahatsara an'izany hoe malagasy zany, manana ny fototra ary indrindraindrindra mahalala ny tantara ka tena hoe faly mijoro fa malagasy ny tena. Ny fahafehizana ny tantara no ahafahana mahafantatra ny anio ary hibanjinana no avy. Tsy hijanona fa itony hetsika amin'ny andron'ny sekoly tanteran'ity sekoly tsy miankina ity. Ny tanjona ho an'ny sekoly dia ny hamoazana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny mpianatra.